Ivadika amin'ny taranja atakondratsika taory fandraisana any vahiny iny dia mikarakara faninana ihany koa zareo avy amin'ny fédération etsika voalohany izy ity rehefa niatona andritra ny taona tsy nisy faninanana teo arivon'izany taekwondo WTF izany ka dia andray anjara ary amin'ny fedinan'ny tompon-daka eran-tany sy amin'ny fedinan'ny tompon-dakan'ny Afrika isika eo amin'ity taranja ity fihinanana amin'ny fiatrehana izany faninanana izany no tanterahandry zareo tamin'ny fédération ateny mikianjan'ny Tafinakatso Omaly. Etsika voalohany ho an'ny fédération ny taranja taekwondo ny faninanana izay nitilina sy nitsapana ireo izay andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja taekwondo Omaly Sabotsy teny mikianja amin'ny Tafinakatso. Efa orotaona tokoa mantsy zay no tsy nisy faninanana teo anivon'ny fédération ny taranja taekwondo ankehitriny ary dia fantatra fa andray anjara amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika izay atao any Alger isika ny 12, 13, 14 Mey ho avy izao ho an'ny Sokajy junior. Ny 16, 17, 18 Mey kosa dia hiatrika ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany ho an'ny Sokajy senior. Fanomezana programme fédération malagasy taekwondo zany dia miditra amin'ny compétition fahatelo latsika ao amin'ny 4 junior senior critérium izy ity dia entina ampiakarana amin'ny niveau an'ny athlète ny compétition zany sy ireo athlète ireo amin'ny ankapobeny. Critérium ozy izy ianao misy faninanana raisam-pirenena ve zany omanitsika sa hoe ahoana? Amin'ny anankiray aloha amin'ny akritérium ty ampiakarana ny niveau an'ny athlète faharoa manarakarak'izay matematika misy championnat d'Afrique junior sy pomse dia championnat du monde andisy mois de mai 13-14 le championnat d'Afrique dia 16-17-18 izy championnat du monde andisy anisany mandray anjara amin'izay Madagascar zany. Amin'ity faninanana ity zany namoahana ny ekipa-pirenena ve? Efa misy ihany ny regroupement ho an'ireo équipe présélectionné efa vita moa premier regroupement miditra amin'ny deuxième regroupement zao. Ity anisan'ny ihany koa zany hijerevana ny niveau an'ireo athlète regroupé ireo sy izay mbola hijerena ihany koa hoe iza no afaka handrafitra an'izay équipe-pirenena zay satria hatramin'izao mbola tsy misy anarana le catégorie fa mbola présélectionné daholo ny rehetrarehetra amin'izao. Piatroka 13 Mey araka izany ny efa noman'ny fédération andray anjara amin'ireo faninanan'ireo eo amin'ny lehilahy ary latsaky ny 420 kilao dia Ivonjy Iasina Rado ary eo amin'ny latsaky ny 20 kilao kosa dia misy an'ny Tovondray Julien, latsaky ny 13 kilao misy an'ny Tately sy Andy, latsaky ny 20 kilao dia Arsène, latsaky ny 20 kilao Tsiresy, eo amin'ny vehivavy kosa dia latsaky ny 27 kilao dia mifaninanao Imano Ianitra Ifelana, latsaky ny 13 kilao dia Stéphanie. Ny pomse sy ny kombamo no andraisantsika anjara amin'ity faninanana ity ka nisy arak'izany ihany koa ny vokatra ho an'izay pomse zay nandritra ity faninanana izay natao teny Akatso ity. Teo amin'ny junior zazavavy ary dia larana voalohany Julie avy eo amin'ny ATKD, larana faharoa Joanne avy eo amin'ny Dynamique. Teo amin'ny junior lehilahy dia Imiaro avy eo amin'ny ATKD larana voalohany, Tony avy eo amin'ny Dynamique ny larana faharoa ary Carla no larana fahatelo. Eo amin'ny hoan'olo tokana Sokajy senior vehivavy dia larana voalohany Audrey avy eo amin'ny ATKD, larana faharoa Felana avy eo amin'ny Dynamique, larana fahatelo Stéphanie avy eo amin'ny ATKD. Teo amin'ny olo tokana lehilahy senior lehilahy io larana voalohany Kevin avy eo amin'ny ATKD, larana faharoa Gino avy eo amin'ny ATKD, larana fahatelo Anjara avy eo amin'ny Dynamique. Teo amin'ny olon-droa miaraka kosa na ny mixte dia père zay moa ny fomba filazandrareo azy avy eo amin'ny taekwondo dia ho an'ny Sokajy junior voalohany miaro Julie avy eo amin'ny ATKD. Teo amin'ny senior kosa indray dia Audrey Kevin avy eo amin'ny ATKD ary teo amin'ny lehilahy dia faharoa dia Ifelana Stoky avy eo amin'ny Dynamique ary larana fahatelo Gino Stéphanie avy eo amin'ny ATKD. Teo amin'ny ekipa kosa dia nahazo ny larana voalohany ihany zareo avy eo amin'ny ATKD tamin'ny alalan'ny Audrey Kevin ary miaro ary larana faharoa kosa Gino, Julie ary Manu. Mbola tsy tonga eto am-pelatanana kosa amin'izao fotoana izao ny vokatra teo amin'ny komba nandritra ity faninanana ity fa omenantsika amin'ny fotoana mahamety azy.